Ola faly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao alatsinainy fafito amby roapolo ny volana Mey izao toboko lahy sy toboko vavy miaraba manokana an'ireo reny mpianakaviana rehetra manerana ny nosy na tratra ny fetiny mohatra mirarisoa ho azy ireo avy hatrany isika dia iroso ao anatin'ny fampahalalam-baovao ireo vaovao isan'ny songadina ao anatin'izao alina izao ary aloha no ampafantarana mbola itoy ao anatin'ity herinandro ity ny orana eto andrenivohitra sy ny manodidina raha androany ny fepitoana farany nomen'ny CES ametrahan'ireo kandida izy ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena fialana amin'ny andraikitra izay sahan'izy ireo anivon'ny fitondrana dia folo tamin'izy ireo no nanatanteraka izay androany tamin'ny omaly kosa no nanatanterahana ny fitaovam-pivavahana fanaovam-beloma farany ny vata mangatsiaka ny tompokolahy Andriamanjato Richard manasanao ary ny anaraka ny vaovao atra amin'ny farany ny lafiny toetrandro avy hatrany moa no anokafantsika n'izay vaovao izay mbola ao anatin'ny vanim-taona manasa-taona tanteraka isika amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no nampisy ny orana omaly raha araka ny fanazavana voaray avy any anivony mpamantatra ny toetrandro voalaza ihany koa fa mbola itoy ao anatin'ity herinandro ity izay orana izay rotsirakotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Raha araka ny fanazavana izay nentin'ireo teknisianina eny anivon'ny famantarana ny toetry ny andro dia vokatry ny fisiany andian-drahona izay manana tanjaka afaka mitondra ny orana no mampisy ny oram-be nanomboka omaly takariva teto amin'ny faritry ny renivohitra sy ny manodidina azy mbola azo vinavinaina ihany koa mandritry ny vanim-potoana manasa-taona ny isian'ny orana marihana fa isika moa amin'izao fotoana izao dia mbola ao anatiny ny andian'ny faharoa amin'ny vanim-potoana manasa-taona. Zany dia normalna tsara ny fitrangan-javatra tahaka an'ireny zany ara-dalàna tsara ao anatin'ny vanim-potoana manasara-taona tsika izao mety ahitana foana ny oram-baratra ohatran'ireny aty amin'ny faritry ny afovoan-tany dia mety hisy antrony ririnina be zany hoe iny moany iny zany zao ny nandrafitra ny toetry ny androntsika dia voninandro fahavaratra tanteraka moramora kokoa ny fiforonana rahona vavety matanjaka tahaka an'ireny arahana orana rehefa hoe zay fahavaratra izay no mandrafitra ny toetry ny andro dia izay zany nitranga moaly dia nisy an'iny rahona be ngeza be iny matanjaka mitondra orana arahana kotroka dia io rahona io avy any avaratra andrefanany izy io avy any Komoro na Afrika tany dia nandalo ny faritry ny afovoan-tany ary misaka tsikelikely makany atsinanany nosy dia ny orana zany zao somary alefaka aty amin'ny faritra misy atsika fa ny matanjaka any amin'ny ilany atsinanany nosy iny sy ny faritany ny fianaran-tsoa izay nga manao zambara mikasika an'iny raha nolazaiko teo raha aty amin'ny faritry ny afovoan-tany zany ho an'ny anio aloha dia verina mbola isian'ny orana arahan-kotroka mitoy zany ho an'ny rahampitso fa isava kosa ho an'ny raha afaka pitsona any amin'ny 29 zany. Rehefa misy ny rahona izay somary manana tanjaka ambony raha ny fanazavana hatrany dia heverina fa mbola hisy ny orana sy ny toetrandro izay miendrika fahavaratra ny tena mibana amin'izao raha ny toetry ny andro dia somary efa maka voninandro mangatsiaka ihany koa isika satria miafoy ny andro ary mialava ny alina ary hita fa vetivety fa miamaizina ny andro raha ny maripana dia somary midina ny maripana ambany indrindra ho hiatrany ny fanazavana ary miakatra kosa ny ambony indrindra izany hoe miamaina ny atmosfera ka mangatsiaka ny maraina izay arahina andian-javona mandritra ity herinandro ity ary mafana be kosa ny tolakandro.